eo ambany fitarihan'ny filohan'ny Repoblika Madagasikara Andry Rajoelina fikaonandoha lehibe ifotony ho famaritana ny fanatanterahana ireo asa sy ny vina fampandrosoana ny faritra atsimo Madagasikara 2022 jona 2024 ao Tolaniaro ao amin'ny foyer ny Conflacour iarahana amin'ireo ministera tompon'andraikitra ireo olombavidy any amin'ny faritra Nosy sy Androy ireo bentanàna nisy olombavambahoaka ny loholona ny governoram-paritra sy ireo mpisehatra malagasy rehetra amin'ny fampiroboroboana ara-ekônomika sy ara-tsosiala ny atsimo fikaonandoha lehibe ho an'ny fampandrosoana ny faritra atsimo Madagasikara lohahevitra voalohany fampandrosoana ara-tsosialy fototra avitrasa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ny fampianarana fampandrosoana ny vehivavy sy ny tanora lohahevitra faharoa asa fanajariana lalana herinaratra fametrahana vahaolana mahakasika ny famatsin-drano lohahevitra fahatelo famongorana ny kere fahaleovantena ara-tsakafo fiarian'ny vahoaka ary fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana lohahevitra fahaefatra ny fandriam-pahalemana fotoan-dehibe hifanankalozan-kevitra sy ara-misalahy 2022 jona 2024 ao Tolaniaro ao amin'ny Conflacour napetraka ny fanamby ary isika rehetra no hiaraka anariny hampandroso sy hanovany tantaran'ny faritra Atsimo Nosy